Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 12. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ry havana maratra taka ny mahazatra ihany no iorana aminao indray amin'ity androany ity anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao fandamina Andramoka Izaho ny Aky Radio ary ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy. Dia manona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy dia miarabanao tonga somatsara eto amin'ny manonona ny fiadanan'ny tompo amin'ny isa tokantrano isambatan'olona ary misaotra anao ny fidy niaraka aminay indray amin'ity alina ity. Matoky sominao fa sovermaina ny fotoana izay rahanao eto ny torimaso izay retanao eto dia ioty ny vokatsoan'izany any ianao ry havana marary fa za mihitsy somatoky fahitan'Andriamanitra ianao tonga eto io. Tsy kisendasenda ny atongavanao eto fa misy raha ilanin'ny tompo anao ka dia manasanao ahatra hatramin'ny farany tahiny tompontsika menakavy. Niditra voalohany teto androany raha Jonatana izay miditra voalohany moa dia mena tsodrano mahafinaritra be raha Jonatana niditra voalohany teto. Raha Jonatana moa avy any Allemagne fa nareo any Koweït, Arabie Saoudite, Chine ary Madagasikara miara-misitraka aminazy an'ity tsodrano mahafinaritra be ity. Vavaky Davida ny tsodranonareo androany Salamo fa 7 andiny fa 7 sy 9 ary ny fahasivy. Sama fa 7 andiny fa 7 ka hatramin'ny fahasivy ny tsodrano azon-draharaha Jonatana androany. Hoy ten'Andriamanitra ataovy magaga ny famondraponao ary mpamonjy amin'ny tananao ankavanana izay mialoka aminao mba tsy ho azo ny fahavalo. Ary ho fitanaka ny anak'Andriamasonao afehinao ambanin'ny aloko ny elatrao mba tsy ho azo ny ratsy fanazy mampahory dia ny fahavalo masika izay manodidina. Amin'ny anaran'i Jesosy ataon'Andriamanitra mahagaga ny famonjenanareo ny fiarovanareo tsy ho azo ny fahavalo. Alleluia. Ho arovan'Andriamanitra tahaka ny anak'Andriamasina ianareo raha Jonatana tahiny tompo raiso mpifaliana zany tsodrano zany. Taorina raha Jonatana dia niditra teo raha bavintsika Tina Sirikoko ao Chine, Kodaléonie, Koweït, Kodanela, Belgique, Tina Rakotoarzaka, France, Yena, France, Erika, France, Andoandry, France, Tina Sirikoko efa teneko teo. Zamina Kamaradin'i Jesosy, France, Kada Kamalala, France, Tonga Sou, Angelina Diamant, Chine, Lantinirina, Liban, Erika Rak, France, Nabintsou Makrina, Koweït, Selina Rozmina, France, Tina Rakotoarzaka, France, Angelina Diamant efa teneko teo. Someva, France, Fabirazana Kadapa, Koweït, Tonga Sou Memanambitso, France, Bartel Madagasikara, Yama Koweït, Razana Sylvie Koweït, Boutsilda Koweït, Sarindra Raingo Madagasikara,
tonga soa Bertsava Koety, Niana Mainso Italia, Firenena Rakoto Fransa, Tozo Allemagne, Miria Madagasikara, tonga soa izay koa Marina Tiana Canada, Marina Tiana Canada, Thierry Albenza France, tonga soa Razana Monique Koety, Pavoniova France, Mampiona France, Marie-Joëlle États-Unis, Artisanat de Madagascar France, Lovlitina France, tonga soa Geneviève Andriamananjara France, Angèle Pagès France, tonga soa Jonathan efa voategniko teo, Rantaria Marie Charline Madagascar, tonga soa isika mianakavy. Alleluia, faly be mahita anareo, marita hatramin'ny farany tao androany tsika, dia ny ekipa iraka amiko eto indray androany dia ranabavintsika Bartel nivavaka fanomboana, raha Jonathan hitondra tenin'Andriamanitra, dia ranabavy Angelina Diamant no hitondra mivavaka ho an'ny firenena androany. Dia za moety amin'ny mamelapelatra ny tenin'Andriamanitra. Mino finaritra tao indray dia tamita iny tompontsika rehetra. Milo an'ny zavatra rehetra aloha dia andaloantsika hivavaka. Ametraka ny fotoantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra ka andao ampanjotsika anabavintsika Bartel, izy no hivavaka ametraka ny fotoana am-pelatanan'Andriamanitra. Tay tompona ny vavy Bartel, anao ny fitenenana. Eo aloha tsika amin'ilay connexion avana malala ilana tsiny, andro kely sady mba mandinidinika ny ranabavy Bartel eo tsika. Mbola tsy mety aratsiny ahoary. Misaotra indrindra nanome fitenenana pastera. Dia tain'i Jesosy ianareo mianakavy, dia tain'i Jesosy koa isika rehetra tonga eto. Dia fifaliana lehibe ho ahy ry avana ny mbola nahafahako indray tonga eto an'io, mitondra ny vavaka ho fanomboana amin'izao vavaka fiambenana an'io izao. Koa manasantsika rehetra ry ara hivavaka. Ry Jesosy Kristy tomponay io, misaotra anao zahay ny amin'ny tantananao anay sy ny arovanao anay androany tontolo ka mbola nahafahanay tafavory eto an'io izao. Izany dia noho ny famondramponao sy ny fitiavanao, fa tsy avy amin'ny herinay akory tompo. Apetrakay aminao zao fotoana izao mba ho totosa soamantsara, ka tsy hisy dia vola ny elingelina na ny amin'ny telefona na amin'ny connexionnay tsirairay avy. Dia mbola apetrakay aminao akory eo namanay izay maniry ho tonga eto ka mbola voatazo tamin'ny asa mandraharaha any anoany. Ianao ny no nafaingana azy Jesosy, ianao no nafaingana ny dian'izy ireo mba ho tonga soamantsara eto izy ireo. Tahio ny pasteranay sy ireo mpanomponao handray anjara eto amin'ny toroteny sy ny famelabelarana izany toroteny izany, ary hivavaka ho an'ny firenenay mba nifanainao masina ny eno ho an'ilo sy ampiteny azy ireo. Tahio koa ny fonay tsirairay avy handray ny teninao an'io mba ho tany lonaka handry ny teninao Jesosy malalo, ka isandrahaka sy hanome voatsara ho an'ny fiainanay ny teninao. Dia amin'ny anaranao velona sy sarobidy Jesosy malalo no anandratanay izany vavaka izany. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka Zoko Bartel tamin'ny vavaka matsiro izay nentinao teto. Dia Andriamanitra manaraka-pasoavana mamaly fitianao. Tain'i Jesosy Ranolo Solga Koety, Elisatsiala Koety, Marie Hortensine Koety, tonga soa isika rehetrarehetra, Angèle Pagès France, efa nyteneniko teo angamba, Faly Reritovo France, tonga soa. Halleluia, izay ny vavaka fanomboana. Ienohira retsika dia avy hatrany tsika dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Atolotra tsika mpitiavana mihitsy ty izy ty ho voninahitr'Andriamanitra. Ila mety mbola tsy narehefatsika teto mihitsy izy ty sa rehefa narehefatsika teto.
anjaranareo no mandinika resaka ny fitiavan'Andriamanitra isika. Aleloia. Dia mialohan'ny hira aloha dia mialohan'ny hidirintsika amin'ny toriteny dia filazana. Filazana raha amafizana satria efa manomboka amin'ny manakaiky ny fotoana. Manomboka amin'ny 14 ho avy zao tsika dia tsy misy intsony no fandarana hatramin'ny 31 satria mba mitsahatra kely makaina kely ny fandarantsika izay mianakavy kely dia somary tsy ho kely fa mba handeha hiala sasatra tahaka anareo ihany koa. Isaoran'Andriamanitra ny fahafahana mbola manao an'izany. Amin'ny 1er septembre isika miverina eto ny zoma tonga dia miditra ny misy fandarana misandrata sy ny vavaka fiambenana. Ny sabata 2 sy ny lahady 3 tsika dia anao fifadikanana 2 andro iverenantsika amin'ny tao-piasana manaraka indray. Halleluia. Sy ny tao-pianarana satria antsika fidiran'ny mpianatra sy ny fidirantsika miasa dia hitana tanteraka fifadikanana 2 andro isika. Ny anay moa voninahitro n'Andriamanitra fa somary nisy fiovana kely ny toerana tamin'ny teo zay ny efa prévu dia any amin'ny faritra avaratra tany zay tokony andeha hanao vacances. Saingy rehefa nijerena ny toetrandro, hitantsika moa ny toetrandro amin'izao fa tena ikagany tia orana sy atsika. Dia rehefa nandinika dia tapaka ny hevitra fa hifindra toerana indray zay. Dia tsy any amin'ny nord indray zany zay ny andeha fa na no ilena ny dia rehetrarehetra tany na no ilena ny réservation tany dia nifindra andeha ho any amin'ny sud indray zay. Ho any amin'ny sud indray zay satria any misy mba masoandro fa dia matiantoka ihany raha hoe hiala sasatra ilay ankizy nefa dia tsy lalao rano ka dia tsy ho any amin'ny nord indray aloha zany zay fa dia ho any amin'ny sud. Halleluia. Dia mangy anareo any zay antsika mifankahita nareo rehetra mipetraka eny mandalo amin'iny lalanay Lyon, Montélimar, Avignon, tsy mitsahatra raha tsy any amin'ny farany ambany indrindra ny atsimo any zay no andeha any akaikindry ranabavy Andoandry any akaiky Montpellier any ambany mbola ry ambany ery zay nifindra kely any zany zay satria any ifindra any zany zay. Ny dikan'izany dia zao mety misy fiovana kely angamba satria ny antony nifidianana an'ilay any avaratra moa dia tsotra raha tsara ihany ny andro dia mba akaiky satria za dia rehefa somary tsy ampy toromaso kely dia le mitondra tômôbila lavitra be eviteko ihany dia eo mba vita ny 300 km miara eto aminay adiny 3 eo dia tonga. Saingy ratsy moa ny andro ka dia tsy maintsy any amin'ny lalana adiny 5 any amin'ny 800 km any amin'ny 750 amana izay na 800 eo miala amin'ny tranonay any zay ny andeha. Dia fataiza ry ranabavitody nandeha tamin'izany kivy be zany le andro tena ratsy ahoana zao ny andro any aminareo any ranabavy Andoandry mihaja Skapatitsy mandalo amin'ny Lyon iny mantsy ny lalanay midina makany ka ny zavatra mety hiova dia zao miamotra kely ihany koa ny fandehananay fa ny fatapahan'ny fandarana moa zany dia fatazomitsika amin'ny foana 14h31 zay tsy eo misy fiovanakeo fotsiny programmanay raha tokony hiainga ny sabataly 12 zay dia somary miova kely fa izao tsara be ny andro any amin'ny Andoandry. Halleluia. Isaoran'Andriamanitra ny aty aminay moa dia orana foana kivy raha dia ohatry ny andro aty aminay ny vaky ny avana vacances tany Toke tamin'ny heriton zay tany Toke mihitsy zay tamin'ny heriton raha fa mba nahazo andro tsara zay tany nandalo any Toke zay Boulogne-sur-Mer, Berck sy rehetrarehetra iny dia nandalo Toke fa amin'ity zany dia aleo tsy any fa ratsy be ny andro ka ny zavatra mety hiova kely fotsiny dia zao possible anankiray amin'ny andro sabata amin'io fialan-tsasatra io mety tsy live
fa mety ao anaty zoom ohatra nataontsika tato amin'ny groupe indroa sabato zao tsika tao ao nanao live nisy fotoana tapaka ny fandarina ny fotoana koa zay tsy teo berka tena tsara eka ho any berka mihitsy zay teo fa jerena le toetrandro de tena tsy nety de aleo miova zay zany tiako lazaina hoe zay ihany mety ho fiovana possible nefa hiezaka ihany hoe anao live satria araka ny teninay taminareo hoe raha teo amin'le akaiky zay de vitany niverina tato antrano nanao live fa raha vohatra le any amin'le 800 km miala an-trano de somary enjakenjany ihany le anenjika an'le nefa hiezaka ihany fa possible ny anankiray amin'ireo andro sabato reo tsy live satria zay tsy afaka hitondra nreto fitaovantsika rehetrarehetra eto anaovana live ahafahana manisy sary sy ny sisa fa possible anaty zoom ny anankiray amin'ireo andro sabata zay tsy mahavakansa atsika reo zay fotsiny no fiovana zay moa tonga ny amin'ny teninareo any filazan-draharaha ka de tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra zay ny filazan-draharaha raha misy aminareo efa anaty vakansa mahazo fafinaretana tadidio foana nefa fa tsika de ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra foana tadidio fa berta tsy any amin'ny berta ao any berka azadino fa possible nareo antsika any aminaty vakansa any tonga Jesosy zay azadino ka sao de any amin'ny vakansa any de adinodino any de tsy mitandrina ny ka akaiky ny ex mihitsy zao zay ny andeha rehefa miova any zany tsika ritody mifankahita de tiako lazaina zany hoe any amin'ny vakansa nareo zao profiteo tsara azadino nefa fa zanak'Andriamanitra ianareo zay zay ny filazan-draharaha taotsika entinina eno hira toditra amin'ny tenin'Andriamanitra vetrantsika ao aoriana zay tahiny tompo daholo meno finaritra Be there,
Alleluia, tiaka mahafan'ny Jesosy koa tsika. Alleluia, mahafinaritra be le hira, tianareo le hira soratsika an'Andriamanitra zany. Alleluia. Zay ary no ela hiditra amin'ny ry tapaka. Mbola mahitsy tsika mitaditapaka sary ngamba zany fandarantsika zany raha avana. Bosika teo ditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany iza mbola tsy voaravako tsara be le rozy marina ty ana mahita sy mandre ozy tozo sena rozy mina tahiny Jesosy itody raha ony soa tahiny Jesosy izy koa mbola tsy voaravako mandeha mbola mahita tsara ndahatsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra zay hoentin'ny lalantsika Jonathan. Halleluia. Izy io dia apiditra azy dia aoriana ny tenin'Andriamanitra zay hoentiny tongotsika dia hiditra ao anatin'ny famelabelana velonetany rehefa mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra dolo ampandrotsika ary lalahy Jonathan dia menofinaritsika menakavy maretatra amin'ny farany fa zay mahatratra amin'ny farany novonjena ao ary lalahy Jonathan menanao ny fitenenana menofinaritra daholo. Alleluia. Tahiny Jesosy pasteur dia faly manona ny fiadanan'ny tompoko amintsika tsiraray avy zay tonga eto amin'izao vavaka fiambenana izao amin'izao alina mangimy izao dia faly be indray tafiaraka aminareo eto androany faly foana moa hoe afaka mitondra ny tenin'Andriamanitra, afaka mizara n'izany tenin'Andriamanitra zany tena hoe raisina fahasoavana lehibe no fahafahana mitondra n'izany teny zany amintsika tsiraray avy. Dia ndao atsika ianao ihany tenin'Andriamanitra avy hatrany dia ny tenin'Andriamanitra zay tonga amintsika amin'ity andro androany ity dia hitantsika ao amin'ny Isaia 7:50 dia ny andiny voalohany. Isaia 7:50 dia ny andiny voalohany. Dia rehefa hitantsika ny teny dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy laliny dalovana
famary. Amen. Tonga amintsika sianao indray zany ten'Andriamanitra zay fahare matetika, torina matetika zany ten'Andriamanitra zany, entsika matetika zany ten'Andriamanitra zany, verimberina eo amin'ny sofontsika fahariavana malala. Androany Andriamanitra tena mbola tena mafy an'izany amintsika sianao indray. Za riavana malala hatramin'izay namakiko an'ity teny ity dia vakiko io teny io dia matetika vakiko io teny io dia toizako foana, toizako hatramin'ny faharoa, toizako foana io teny io fa tsy mbola nandalina tsara n'ity ten'Andriamanitra ity. Ohatrany hoe vakiko fotsiny dia avy tonga dia mamaky ny toy ihany. Fa raha tena diniana riavana malala ilay ten'Andriamanitra dia ozy ilay ten'Andriamanitra hoe endro ny tanan'i Jehova ozy izy tsy fohy fa mahavonjy. Dia raha namaky an'izany ten'Andriamanitra zany dia namakafaka nandinika hoe marina ny tananao Jehova zany tena hoe mahavita mamonjy amin'ny zavatra rehetra. Ninona riavana malala mety olana mety zavatra miseho amin'ny fiainantsika dia eto ny ten'Andriamanitra zany dia manamarina hoe ny tanan'i Jehova ozy izy tsy fohy fa mahavonjy. Aleloia. Tokony hampahery antsika sianao riavana malala zany ten'Andriamanitra zany hoe io Andriamanitra izay tompontsika sianao andro aman'alina. Io Jesosy atsontsika sianao rehefa misy ady, misy olana dia manamarina ny teny izy hoe tsy fohy ozy izy ny tanako fa mahavonjy. Fifaliana riavana malala zany ary tena mandinika an'izany dia tena hoe ny tombony ny fahatokiko an'Andriamanitra. Raha namaky an'ilay teny dia tena hoe voakasika ny foko hoe tena mahavonjy tokoa ianao zany Jesosy. Hainao atao ny zavatra rehetra Jesosy ary ny sofonao tsy lalin-dalovana fa mahare. Enao reny fitarainako, enao raha mivavaka, enao za le miantsoantso andro amanaly reny, tsisy miafina aminao ny vavaka. Zay ataoko. Zany mihitsy ny riavana malala. Tsy haiko ianao raha mba nandinika ny ten'Andriamanitra io. Fandroany tian'Andriamanitra ho masaka ao anatin'ny sainantsika sianao zany. Tian'Andriamanitra hiverina ary toetra aty anatintsika sianao indray zany fahatikisana an'Andriamanitra zany fa mahavonjy Andriamanitra. Mandre Jesosy raha miantsika, mandre Jesosy raha mitaraintsika. En'Andriamanitra ny vavaka izay ataontsika andro aman'alina. Misy riavana amintsika mivavaka zany fa tsy manana finoana tsony. Tsy mieritreritra hoe mivavaka fotsiny fa ohatrany hoe dia atao fotsiny zany vavaka zany fa ny andray valim-bavaka arany tsy ao an-tsaintsika tsony zany indraindray. Fa en'Andriamanitra reny antsonao reny, en'Andriamanitra reny vavaka ao reny. Dia ndongentsika sianao maky ten'Andriamanitra anankiray. Amafisantsika an'izany ten'Andriamanitra zany hoe ahoana Jesosy rehefa amonjy ny mpanompony anankiray. Ahoana Jesosy rehefa hiaino ny vavaka ny mpanompony, amaly vavaka ny zanany izy. Dia ahoana ny fomba fiasany. Ndongentsika sianao maky ten'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Daniel. Ao amin'ny Daniel toko fahaenina. Daniel toko fahaenina dia vakintsika sianao aloha ilay soramandry. Ilay soramandry dia manao an'izao hoe ny amin'ny nanipazana ny Daniel tao andavaky ny liona. Averiko kely ilay soramandry. Ny amin'ny nanipazana ny Daniel tao andavaky ny liona. Zavatra mampatahotra zany riavana malala. Ty tantara ty moa tantara efa haintsika fa raha ohatrany hoe mbola tsy haintsika ty tantara ty, raha mbola tsy fahintsika ty tantara ty dia zavatra tena mampatahotra zany ary mampiorory zany hoe ho atsipy ao andavaky ny liona zany. Tsy haiko tamintsika reto fa za riavana malala nisy fotoana nenjehan'ny alika. Dia ny fatahorako tamin'izay tena hoe natahotra fa nenjehan'ilay alika. So ihany moa fa tafatsoka tamin'ilay alika avy eo. Fa noho ny taty aoriana isaky ny mandeha ohatrany hoe mamangy havana na mandeha makany amin'ny olona. Dia vao mahita hoe le ety avela moa ny Madagasikara misy aleo alika masika.
misy soratra an'izany eo mivavahady matetika. De vao mahita an'ireny soratra ireny fotsiny ka hiditra ao amin'ilay trano olona, de efa matahotra, efa miororo. Antanina tsara mihitsy aloha ny tompotrano hoe efa midy tsara ve ny alika, efa nifatorana ve ny alika, efa tena hoe maka confiance tsara ianao fa hoe voafatotra tsara ny alika, tsisy ampatahotra anao. Nefa riavana malala, zany ara ny alika, ohatriny ahoana ny fatahorantsika, ohatriny ahoana ny tebotebontsika hiarika ny alika. Fa eto riavana malala ny Daniela tsy alika, fa lioana. Biby mahery indrindra. Tsisy dikany zany alika zany eo anatrehan'ny lioana. Fa nefa Daniela ho atsipy ao andavaky ny lioana. Matahotra riavana malala. Mampatahotra zany zavatra zany hoe ho atsipy any andavaky ny lioana ianao. Ary tsy lioana ray, tsy lioana mbola kely ny tsena Daniela fa lioana be. Fa zao riavana malala. Andao nefa kintsika ny ten'Andriamanitra hoe andao jerevantsika ny ten'Andriamanitra hoe ahoana Jesosy rehefa miasa, ahoana Jesosy rehefa monjy ny mpanompony izay. Daniela toko fahenina dia ny 7:12 vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nandidy ny mpanjaka ary nentiny Daniela ka natsipy tao andavaky ny lioana. Dia niteny tamin'ny mpanjaka ka nanao tamin'ny Daniela hoe Andriamanitra ao izay tomponao mandrakariva ne hamonjy anao. Ary nisy vato natapina ny vavalavaka. Ary mpanjaka nanomboka izany tamin'ny fanombokasiany sy tamin'ny fanombokasian'ny Andriandainy mba tsy hovana ny teniny amin'ny Daniela. Dia notany andapany ny mpanjaka ary tsy nitendry anina mandritry ny alina sady tsy nisy zava-maneno nampidirina teo anatrehany ary tsy nahita toromaso izy. Dia ny fomaraina koa ny mpanjaka ka nandeha faingana ho any amin'ny lavaky ny lioana. Ary noho ny tonga teo amin'ny lavaka izy, dia niantso an'i Daniela tamin'ny feo malahelo. Eny ny teny mpanjaka ka nanao tamin'i Daniela hoe ry Daniela mpanompon'Andriamanitra velona, moa Andriamanitra ao izay tomponao mandrakariva mahavozy anao amin'ny lioana va. Namaly ny mpanjaka Daniela hoe ry mpanjaka, ho velona mandrakizay anie anao. Andriamanitra efa naneraka ny anjelany ka nanakombona ny vavalioana tsy handratra ahy. Satria famarinana nanao hitany tamiko, ary teo anatrehanao koa ry mpanjaka ao, tsy nanao ratsy aho. Dia faly indrindra ny mpanjaka ka nasainy nakarina avy ao andavaky Daniela. Dia nakarina avy tao andavaky Daniela ary tsy hita nisy naratra izy, satria nino an'Andriamaniny. Amen. Zany riavana malala. Zany Andriamanitra riavana malala rehefa amonjy. Zany ny marika riavana malala fa ny tanan'Andriamanitra tsy fohy fa mahavonjy. Ary tena mahavonjy riavana malala. Tsy nikasika ny Daniela ny lioana, tsy nahitanana dia ratra arany, tsy nikitika ny Daniela ny lioana fa nijery fotsiny na dia noana arany. Ary ireo lioan'ireo ny riavana malala tena noana. Ndoka vakintsika sy ianao ny teo tantara io. Daniela toko fahenina 5:20. Ary ny mpanjaka nandidika nientina ireo lehilahy niampanga ny Daniela ireo dia natsipy tao andavaky ny lioana izy mba mivady amanjanany. Ary ny lioana nanakely taminy ka nanapatapaka ny taolany raha tsy mbola nipaka tamin'ny vodiny lavaka kory ara izy. Riavana. Lioana tena hoe noana eritreretinareo teo Daniela rery natsipy tsy nikitiany lioana fa reto izy ny tena Andriamanitra nivady amanjana mihitsy. Tsy olona ray zany natsipy tao fa olona maromaro. Nefa mbola tsy mipaika tamin'ny vodiny tany akory izy le ny olona dia efa lany lioana. Fa zao riavana malala. Andriamanitra rehefa monjy anao zay izy na manahoana ny toetra ny lioana na tena noana manahoana ary ny lioana rehefa monjy anao Jehova dia ny fahavalonao tsy afaka anao na inona aminao. Androany riavana malala tena te hampahery antsika Andriamanitra. Te hiverina amintsika zany tena Andriamanitra zany androany hoe mahavonjy riavana malala Andriamanitra. Ny Andriamanitra ny olona hafa riavana malala mety hoe tompony eny fa reny manary anazy indray. Fa ianao tena faly ianao androany.
fa le ianao androany manana Andriamanitra, manana an Jesosy tompo sy mpamonjinao, fa Andriamanitra tsy mba manary. Andriamanitra mamonjy amin'ny andro sarotra rehetra zay lalovantsika. Zany Andriamanitra ivavahantsika zany. Ary zao ry havana malala, tena hoe hotanteran'Andriamanitra amintsika sy ianao ane zany tenin'Andriamanitra zany. Ho aseho an'Andriamanitra amintsika sy ianao ane zany hoe famonjeny zany. De ho hitanao hoe velona Andriamanitra. Tsy angano zany Andriamanitra zany fa tena misy ary tena mamonjy. Ary zao ry havana malala tena mahatsara an'izany. Mahatsara ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Ianao mahita an'izany famonjen'Andriamanitra zany. Fa na ny mpiarabelona aminao koa ahita an'izany hoe ho velona ny Andriamanitra ao. Ndonge ho tohizantsika ty tantara ty fa tena mahakasika ty tantara ty. Daniel 9 de ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'izany Darius mpanjaka dia nanoratra ao amin'ny fokom-pirenena sy ny firenena sy ny hafa firenena rehetra izay monina ambony tany rehetra hoe hitombo ane ny fiadananareo, manao lalàna mba angovitany olona sy atahorany eo anaty an'Andriamanitra Daniel eraky ny fanjakaka rehetra, fa izy no Andriamanitra velona sady maharitra mandrakizay ny fanjakany tsy ho rava ary ny fanapahany aharitra hatramin'ny farany. Amen. Zany ry havana malala, na ny mpanjaka resy lahatra hoe mahery ny Andriamanitra Daniel. De ho tanteraka amintsika sy ianao koa ane zany hoe amin'ny alalanao io amin'ny alalan'ny famonjena ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao de ho resy lahatra koa ane ny ankonanao, ho resy lahatra koa ane ny mpiara-miasa aminao, ny mpiara-mianatra aminao, ny mpiara-belona aminao, eny na ny fahavalonao ary no resy lahatra hoe mahery ny Andriamanitra ty rahalahy ty, mahery ny Andriamanitra ty ranabavy ty, fa mba andeha hiova fo koa. De zay ry havana malala, ndaotsika sy ianao anompo an'Andriamanitra, ndaotsika sy ianao anao ny asany, ndaotsika sy ianao tena hoe hitady an'Andriamanitra mandrakariva, fa tsy maty antika tsika miaraka amin'Andriamanitra, tsy lany fotoana tsika miaraka amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra mamonjy antsika io Andriamanitra io. De zay ry havana malala ny toriteny zay niarana tamiko teto androany, mankasitraka anao ny anteto de ny voninahitra ny de an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka raha Jonathan tamin'ny toriteny mahafinaritra sady mampahery fa tsy mahafinaritra ihany. De Andriamanitra manakam-pahasalamana hoe mampitianao raha Jonathan de mahirezatra any de mitombositra mitombo fahasoavana de mahirizatra any amin'ny asan'Andriamanitra. Alleluia. Isaia 7:20 no netiny teo. Mino fa voarabako teo nareo me manambotsoa mbola tsy narabeko teo tonga so me manambotsoa izy ako mety mbola hitanareo mbola tsy voarabako teo ambony tao. Zay daholo namany me manambody tsika mety miditra tsirairay eo fa tsisy olona eo miditra manjato neto de mba voaraka atao hoe ianona rehefa voaraba ianona mbola tety mafinaritra ihany. Alleluia. Amin'ny fotoana efa tonga zato any io na 50 de mbola fantatra tsikelikely daholo ihany. Alleluia. Zay ny avantage le 50 tsika io Isaia 7:20 andiny voalohany. Ny soramady de ny amin'ny ota izy hevitra fisarahana sy ny fandravana azy. Ndolo le andiny voalohany mihitsy anjerentsika fa io no somary nitsindrindra lahy Jonathan teo tamin'ity androany ty. Isaia 7:20 andiny voalohany. Amin'anaran'i Jesosy indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalitalovana fa mahare. Eo amin'ilay voalohany io tsika de efa mahita tokoa hoe raha ny tokony marina zany eo zao hoe ary ambany ery zao hoe amin'ilay tapany faharoa hoe ny sofiny tsy lalitalovana fa mahare de zavatra miaraka tsara zany. Tsy lalitalovana fa mahare. Fa ny tamin'ny voalohany hoe indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa tokony hoe fa lava. Sanareo tsy mandika zany. Indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa lava. Tokony zay io de ny sofiny tsy lalitalovana fa mahare. Fa fantaniko aminao hoe
tena ilaina ve le hoe lava ianao metrire tena mahavita zavatra ny tanana lava mino fa tsy voenao ka mety manana olona hoe fa manana olona hoe mahitahita ohatra olona fantatra mahita hoe olona ohatra misy olana ianao dia manatena hoe dadatoanay mahitahita manam-pahefanao dia ianao mieritreritra tena ho tafita anao anatin'ny ady atao ohatra hoe miakatra fitsarana satria ianao manana havana mpitsarana mpampanolana na ohatr'izany na mpisolo vava satria zay manana olona lava tanana fa ve tsy hitanao kory le izy hoe inona ary ny vitany indro ny tananan'i Jehovah tsy fohy fa lava zay taloha anisany mba zavatra mbana tamin'ny mbola kely tamin'ny rano dia anisany mba niriko mihitsy zany hoe ho lava mba ho lava mihoatra 1m75 ohatra zany 80 zany mba faniriko dia ozy aho hoe za raha 1m75 na 80 zany dia voalohany indrindra betsaka zavatra azoko atao afaka manao baskety afaka mahomby dia mba teanao mannequin koa pilatro satria reny tsy maintsy olona lava na mpanao inona moa ty le miasa amin'ny fiaramanidina manao steward miasa amin'ny fiaramanidina satria reny manomboka amin'ny 2.70 ngamba ny ekenany le lala tsy diso na 70 dia nay moa latsaka izany azonareo antoka fa latsaka izany matoa tsy zany namana zay zay lava be izy tamin'izay mbola tanora dia tsy ritina mihitsy ny alavany toy izay hoe raha zaho ny lava ohatra anao tena fantatro ny ataoko izy nefa lava be fa izy tsy sportif mihitsy izy tsy taitra amin'izany hoe manao milatro tsy taitra amin'izany hoe hiasa family fa lasa izy mitendry orika ny fe le alavany iny zany le tendreny orika ao am-piangonana tendry orika fa sabotsy ariva dia manao famerena kira mitendry rabe ny alavany zany tsy ny exploitendra tamin'izany amin'izao zany tsara satria tampanompon'Andriamanitra dia ampiasao amin'Andriamanitra ny aminao manontolo ny azy ny alavany tsy nanaova amin'ny baskety nanaova ny tendreny orika dia zay tamin'izany tena ohatran'ny raha zany efa nanana ny alavany zany hoe misy zany hoe ino no tanan'i Jehovah tsy fohy misy lava ngefa tsy ampiasaina le fahalavany lava tanana fa tsy mahatakatra ninina misy olona lava tanana fa tsy ninina takany araka ny teniko taminao misy olona zany ampanantenainy olona tso fotsiny rehefa misy olana fizahako mahitahita dia ohatran'ny tsy olana tamin'ny olana nahita olana zany mbola tediavina fa rehefa tonga tokoa natsoa ny olona io tsy olona tsy mahavita ninina tsy mahafantatra ny izy tsy mahafantatra tsisy ninina azo ny atao ozy le olona tena diso fanantenana kenao niankina tamin'ny lava nefa lava tsy navita ninina fa ny an'Andriamanitra teto mba tsy anoratana zavatra lava be dia indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy ny tokony toy tokony hoe lava ary tsy mahavonjy fa tena mahavonjy tonga dia nitsorona ny resaka indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy any hoe sady lava io satria tsy fohy rehefa tsy fohy dia lava sady lava io no mahavita zavatra io hoe amen tena lava ny tanan'Andriamanitra ary tena mahavonjy ny tanan'Andriamanitra tsy fohy ny tanan'Andriamanitra raha fohy ny tanan'Andriamanitra dia zay teo akaikiny teo ihany ny takatra io fa Andriamanitra tena lava ny tanany ary tena mahavonjy afaka manakatra zavatra lavitra any Isaia 50 Andriamanitra tena manontany mihitsy zao mantsy matetika ny olona menimenina matetika tsika zanak'olombelona menimenina dia manontany fanontaniana fa tena tsy hain'Andriamanitra ve zao antsoantsoko zao tsy hitan'Andriamanitra ve ty problemako ty dia Andriamanitra tena miteny hitany fa dia tena tsisy azon'Andriamanitra atao mihitsy hoe ty olana eo amin'ny fiainako ty Andriamanitra tena miteny tena misy azony atao tena misy
Isa fadimapolo vakitsika. Isa fadimapolo andiny voalohany izao lazainy Jehova. Aiza izay taratasy fisaoram-badiny sorako andreninareo. Ary izy am'izay manatrosa aminareo tsy noho nivarotako anareo. Tsy. Fa noho ny elokareo ihany no nivarotana anareo ary noho ny fahadisoanareo ihany no soron'andreninareo. Nahoana tsy nisy olona fony tonga ary tsy nisy namary fony any antso. Mofody koa va ny tanako ka tsy mahavonjy. Ary moa tsy manan-kery hoety manafaka va? Indro amin'ny teny mafy nataoko no andritako ny ranomasina sy anaovako ny any anefitra. Ary maimbo ny azan-drano noho ny tsy fisian'ny rano satria sady maty ketaeta. Tafiko fahamaintisana ny lanitra ary lamba fisaona nataoko fisaronana. Eto Andriamanitra zany dia mbola manampy. Miteny manao hoe zany io sy tsy fony tanako hoe. Atratrio tsy manan-kery tsy afaka anafaka anareo. Fa ary amin'ilay Isaia 7:15 teo izy tena miteny ny elokareo angeny efitra mampisaraka aminareo fa tsy ary fahotanareo mampiafina ny tavany ny aminareo ka dia tsy miheno izy. Andriamanitra zany mahare. Dia Andriamanitra koa tena manan-kery. Andriamanitra afaka mihetsika. Ary tetikeriavana tena tenen'Andriamanitra zany io zay Andriamanitra tsy mila mihetsika ambony seza fiandrianako ny feoako fotsiny. Tenareo tsara? Indro amin'ny teny mafy ataoko no andritako ny ranomasina. Io tsy voatery ho andeha izany ny tan'Andriamanitra hoe hiala mihitsy dia aiza dia andeha hidiny etỳ an-tany dia katsika atsika. Ao an-danitra izy miteny fotsiny avoa io dia mivoa. Vao io dia vahana. Taio io dia tahina. Sitrano io dia sitrano. Sitrano. Diovy io dia madio. Mitsangana dia mitsangana. Fa zao misy zavatra ao mahatonga azy tsy manao an'izay. Misy zavatra ao mahatonga azy tsy manao an'izay. Niantsoantso ny zanak'Israely tany Egypta 400 taona mahery. Ary tena niteny mihitsy zanak'Israely tamin'izany hoe tena tsy maheno Andriamanitra. Tena tsy henon'Andriamanitra sika. Ny tena marina henon'Andriamanitra. Mbola misy zavatra tao mahatonga n'Andriamanitra mbola tsy azy. Be dia be amintsika no manana eritreritra sy finoana ngeza be vao miantso indray mandeha eo amin'ny fiainana. Hivavaka manana problème tsika, tsika andeha hivavaka ako amin'ny sabata. Dia afaka eo amin'ny lahady. Angamba hoe velona tsy ain'Andriamanitra, hainy zany. Hainy. Moy fotokova ny tanako ozy izy dia tsy mahavonjy ve? Tsy manan-kery ve zaho eto manafaka anareo? Manana ozy Jehova. Fa ny problème avy any aminareo ihany. Avy any aminareo ihany ny problème. Miantso anareo tsy mamaly. Nahoana tsy nisy olona fony tonga ao izy. Tonga teo Jehova. Rendez-vous antsika andraty antsika. Satria nanina tsy totsika. Tsy niseho teo anatrehan'i Jehova tsika. Miseho anatrehan'Andriamanitra zany nge ravana tonga manompo an'Andriamanitra, tonga mitady an'Andriamanitra. Be dia be ny olona anaty problème tsy Andriamanitra ny tediaviny fa vahaolana. Be dia be ny olona anaty trosa tsy Jehova ny tediaviny fa vola anafana trosa. Ny Jehova zany nge tonga fa tsy nisy olona tao fony ahatonga. Ary tsisy namaly fony any antso. Ny antso Jehova tsisy tonga ny olona. Ary zao matetika atsika mbola tsy tonga amin'ilay olana be ny miantso Jehova. Tsika mbola tsy tonga. Tsy miantso tsony Jehova, tsika ndray tonga amin'ilay olana be. Miantso tsika. Dia lazaitsika fa tsy namaly Jehova. Nefa Jehova rehefa tonga teo taloha atsika. Fantaro Jehova fa tonga eo alohanao. Mbola tsy tonga teo anao dia fa teo Jehova. Ry amako. Mbola tsy tonga teo anao dia Jehova efa niantso anao. Raha za zao teneniko anareo tena tao anatin'ny problème fa ho zay hoe tena tsy miheno antso ny Andriamanitra. Inona ny atao? Tsy miheno antso ny Andriamanitra. Fa ny tena marina zany tsy miheno an'Andriamanitra.
reko mihitsy zany antso n'Andriamanitra teo amin'ny fiainako. Isaky ny misy olana dia tsapako tatyarina fa teo Andriamanitra ny antso aho. Fa zahako miala ny antso iny foana. Ny problème zany nge ravana teneniko anareo fa ny problème zany nge tsy avelan'Andriamanitra fatiny problème zany tsika na hivavaka na tsy hivavaka. Tadidio io olanao io raha misy olana be anao tonga eto. Raha hivavaka ianao dia afahan'Andriamanitra. Raha tsy hivavaka ianao dia mbola mety afahan'Andriamanitra satria Andriamanitra izy zay hoe dia avelako lasa adalan'ny problème fa lo ihany izy fa atsokindray eo manaraka. Zany io ry havany. Ny problème nalovantsika io tsy natao hahafaty atsika io fa natao hietson'Andriamanitra atsika. Io zany ny fotoana ahafahan'Andriamanitra miantso atsika. Io ny ahafahan'Andriamanitra mahita atsika. Izy zany tsy dodidody hivavaka efa misy problème marevana. Ary eo amin'itsika misy problème io dia misy fifalian'Andriamanitra. Io fa hitako ny zanako io izy. Vao amfiry misy amintsika zany fa misy problème vao am'vasana dia amfiry manomboka le fandarana vavaka fiambelana iny vao misy problème. Na hoe amfiry moa misy aiza misy fotoam-bavaka. Daty fotoam-bavaka amin'iny misy problème. Tadidy daholo amin'izay. Za zao teneniko anareo miaina zavatra maromaro mihitsy ny arako. Za misy fotoana tsaoratsaoreo dia soron'olona tsy amihany dia tsy mampanina anala izy. Izy akoa misy fotoana manala olona tsy amihako. Fa za rehefa manala olona tsy amihako tsy zahako mihitsy neny dia tady indrindra avy manao ami. Fa eto misy olona miala tsy amihako misy mibloqué anazy ao mihitsy hitako mihitsy io fa bloqué za. Fa aty arina lasa tsy bloqué indray débloqué tampoka. Misy olona zao tena nanao veloma-pahabe maso any mivady mihitsy tamin'izany. Fa mahereza amin'ny asan'Andriamanitra toy izy fa tsara. Za aloha tsy eo kely fa sadidiko izy raha nitsoro mihitsy misy zavatra tsy manisy lahatra le zavatra toritsika tsy sadidiko. Dia nesorony soamia mihitsy zava-taona maromaro verina indray izy manao demande d'amis. Ahoana ary ny anaovany demande d'amis indray? Misy inona ary? Za izy vao miverina eo fa tadidika ary efa teto efa miako teto ty olona ty. Ny zavatra tiako tenenina dia zao. Tonga ny olana misy mpiantso Jehova. Jehova rehefa misy miantso dia faly. Faly ange Jehova ry havana mahita anao hoe hiantso Andriamanitra ô. Jehova ahoana sangy eto hoe alleloia. Fifalian'Andriamanitra ange ianao miantso azy io. Fifalian'Andriamanitra ange tsika miantso azy io ry havana. Atsika tsy miantso azy zany rehefa milamina ny atao. Analabaka ny olona feno fiangonana angatam-pitahina. Vao vita baka fotsiny aloha dia efa olombelo riky. Zay fijery olombelo riky miala tsy manao ny anarana fa artiste izy. Ao Antsahamanitra manala azy vita baka. Vao vita fotsiny aloha baka ambola-tsaina afaka na tsy afaka dia manala azy aloha zay vita baka. Dia afaka amin'izay avy eo raha afaka mamo satria aroza azy. Raha tsy afaka mamo satria mamono heritreritra. Zany le fiangonana nangataham-pitahina amin'ilay tonga tany daholo tsisy matadidy ny lalina makany. Tsisy matadidy ny lalina mandeha mitady an'Andriamanitra zany raha na afaka na tsy afaka alohan'ny hiatrika olana. Tsy ovo fatatrao beloka tsy mendrika anao mendrika natao izanako fa nefa mahafao baka ihany olom-babety. Vao vita baka aloha ohatrany hitanao ny lamindamina le ange mahita ohatrany lamindamina le baka atao. Le fanadinana atao tsy rofina moa le manala azy vita baka. Amin'ny zoma iny amin'ny 7 alina amin'ny 7 arivo ao Antsahamanitra. Dao azy. Misy ny olana tongotsika. Andriamanitra eo foana. Misy Andriamanitra ny amin'ny 150 teo. Zany hoe sizy nanona tsy nisy olona fony tonga. Ary tsy nisy tamany fony ny antso teo Andriamanitra. Fa sika roa mbola tsy teo. Mbola nilamina ny fiainana. Ka manontany Andriamanitra zany fa fo ve ny tanako e? Maninona ary tsika no tsy mahazo valibavaka? Maninona ary tsika no tsy valian'Andriamanitra?
foy ventana kozy Jehovahandriamanitra. Lalitalovana ve za? Tsy izy any ry havana, tsy avy hatrany ny valiny. Nomeritoko 120 kebakitsika. Nomeritoko 120 porofon'Andriamanitra eto fa tsy foy ny tanany. Nomeritoko 120 dia ny faharoa 3 Nomeria 11:23 aminaran'i Jesosy manao hoe dia hoy Jehova tamin'i Mozesy, ny afova ny tanan'i Jehova ankehitriny. Ny afova ny tanan'i Jehova ankehitriny. Ny afova ny tanan'i Jehova ankehitriny dia ho hitanao na ho tanteraka aminao ny teniko na tsy. Zao zany ny zavatra nitranga teto. Nomena mana ny zanak'Israely dia leo mana. Leo be mihitsy. Dia nomonomonina. Fa nomena mana. Nomeritoko 120 rehefa kitsika mihitsy nomeritoko 120 dia ny fafito. Rehefa kitsika mihitsy nomeritoko 120 hitanisa fimonomonana aminao androany. Nomeritoko 120 dia ny voalohany ny monomonona ny zanak'Israely tao Tabera sy Kibrota Atava. Aminaran'izao zay dia ny taray-pahoriana. Midika an'io taray-pahoriana io dia manao fitaraina ny ratsy. Ery ambany ery misy ray kely dia manao fitaraina ny ratsy. Tandreminao manao fitaraina ny ratsy rehefa mivavaka amin'Andriamanitra. Misy amintsika ary io tena zavatra fianarana io, ianarana io ry havana. Misy amintsika na manome voninahitra an'Andriamanitra azy dia mbola sady monomonina ny takataka amin'ny tentsika tsy ampy izy. Ohatra, rehefa mijoro vavolombelona tsika dia mijoro vavolombelona tena amin'ilay tena izy. Fa tsy hoe za ry havana dia mijoro vavolombelona aminareo fa nahita asa ahako. Eny ilay asa aloha tsy dia tena hoe anona fa voninahitra ny eo an'Andriamanitra. Za zany ry havana tena teniko anareo teraka soamatsara izay mivady. Lalo ny tedaviny izay fa vavy ny tonga. Za io zany ry havana tena tsy nanam-bola mihitsy. Tsy nahitan-doavana jirama. Voninahitra Andriamanitra mpanahita vola ihany zay tonga dia lany tamin'ny jirama. Mankatapavaka mba hita vola hafa ndray. Tanareo misy natao hoe mitaray-pahoriana. Mitaraina amin'ny fahoriana tsy mahay manome voninahitra. Raha teneniko anareo ny fiainantsika io afaka tsy tapaka fiderana. Ohatra, na dia toka ray marary ianao zao. Dia zao no tokony hisoranao an'Andriamanitra. Misaotra Andriamanitra na dia marary ary mbola velonay nahako. Na dia marary ary mbola eto amin'ny ankonako. Misaotra Jehovahandriamanitra tena tsy manam-bola izay Jehova. Fa jereo ty fahasalamana omenao anay Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fahasalamana Jehova. Tsika zany afaka hoe mijery. Ekena fa misy zavatra io tsy mety hoe tena noan'izay Jehova. Tsisy sakafo e. Ny fisorona anao fa mba misy rano aloha isotroana aleluia mitazona ny aina. Misy dia nijoro avy menao fa sitrana le areziko tato. Eny efa le ato mbola marary mbola tsy haiko mihitsy roviny tianao sira dia mitandrika menomenona. Andiny voalohany ary dia nitaray-pahoriana teo anatrehan'i Jehova ny olona. Ary nondren'i Jehova zany dia nirehatra amin'ny fahatezerany ary ny afon'i Jehova nandoro azy ka mahita ao an-tsisiny toby. Nitetsy ao an-tsisiny toby. Mba nitaraina ihany fa vao hoe fitarainana nazy sorena. Fitarainana nampirehatra fahatezerana satria manao fitarainana ny ratsy. Jehova misy olona isan'andro. Ka zany ravina te mangatapavaka fa dia tiana ty fiainana tenao. Na ihany misy olona nahitsika mihitsy orana bavo. Ary tena tsisy mamy mihitsy ao zany fiainanao zany. Ozy mantsy anazy. Raha zany tsy mivavaka intsony. Tezitra fa ahoana pasteur? Tena raha zao sanao tsy mivavaka intsony. Inao ny vavavaka raha zany da isan'andro zany olona zany. Tena atao mavaka pasteur fa tena le anona zany tena tsy mety mihitsy. Le asa tsy le anona mba namiditsy lavitra le anona tsy. Dia za koa ato trano tena tsisy raisina mihitsy dia maharary aho dia. Zay mantsy anazy. Tonga dia nitapahako izy. Hoentina mavaka ny programa amin'io fa eto mavaka mihitsy a pasteur fa tena tsisy mety.
Tsy tena zao problème. Hitanao le zavatra mbanendrasan'iny dia tsy azonge le izy dia azonao sao tenona tsy sinina marotsako ato tena saonge eto le matsanazy azanao tsy mivavaka tsona tsisy maminao zany fivavahana zany raha izy zany nahoana tsika tsy manokatra amin'ny masotsika nahoana riavako sokafo ny masonao mba tsy hatonga fitaraina paorina na fitarainandratsy tonga anatry an'Andriamanitra mahaiza mifaly teneniko anao fa amin'ny fiainantsika rehetrarehetra io tsy maintsy misy zavatra mety tsy mety io fa tsy adin'Andriamanitra na dia efa zavatra nahafaly mety tsy manam-bola ianao fa teneniko anao misy olona any amin'ny hopitaly any marary mafy feno volany amin'ny banky fa tsisy ilana an'ilay vola intsony. Teneniko anao nantsika misy fotoana tsika marary eo ambony fandriana io teneniko anao fa mbola misy zavatra mahatsara an'izany tsika nire mieritreritra hoe inona ary nanaovan'Andriamanitra ny parasy izay nataon'Andriamanitra dita fa tsara avokoa na voalavo inona ary nanaovan'Andriamanitra voalavo tsika mety mbola tsy mandeha misy any lalomanga io ary misy ilanana io zay zany lalomanga zao misy ilanana io nefa tsy ideran'Andriamanitra amin'ny lalomanga ianao misoran'Andriamanitra rehefa tantely mavita tantely hohaninao ny tantely alleloia dia nitaray-pahoriana tamin'ny teo anatrehan'i Jehovah ny olona dia nitaraina tamin'ny Mosesy olona ary Jesosy ary Mosesy fofona tamin'ny Jehovah dia maty ny afo ary nanazany tany zany dia niteo tabera satria nandoro azy ny afon'i Jehovah ary ny olona hafa firenena izay niaro taminy dia lina ary ny zanak'Israely koa dia nitomany hoe eka re ka isy amehena hoaninay tsaroana ny azan-drano izay nohaninay fa maimaimpona tany Egypta tamin'ny mba voatandro sy ny tongolo sy ny samihafa-karazana fa izao dia maina ny ainay fa tsy misy ninonino le tao masonay afa-tsy ny mana ihany nefa io mahana io rehefa milatsaka dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa tsy nisy zavatra tsara ohatran'io tadidiko mihitsy ny nanambarana izany hoe ny amin'ny mana izany rehetrika izay verset zay raha hitatsika alleluia any alohany izy nahitany mana iny olona tena ohatrany tsirona mofo tantely mangatsitsika tsy hoe sarodevony tena tsara zay taloha rehefa tamin'izay mbola kely dia misy mpivarotra gâteau zay analakely hoe papa Emmanuel dia rehefa lahatsy zay dia entinao dia rehefa mihinana ao amin'ny Oné ao amin'ny papa Emmanuel ao amin'ny croissanterie croissant d'or ngamba izay analakely dolo zany rehefa hihinana zavatra tsara dia mividy gâteau amin'ny papa Emmanuel zay izany ranabavy Marie-Charline mety natadidy an'izany eo amin'ny avenue eo tsara ny gâteau hohaninao amin'izany tsotra leny amin'ny pavillon tena am'le tsamangatsitsika tena mihinana tena midina mihitsy zany ke ny tsiron'izany mana zany ary faly ny zanak'Israely nahazo mana fa izao nihinana mana kely elaela tozy ny olona hoe tsisy afa-tsy mana foana neto mana foana isan'andro tsy misy ninino le tao masonay afa-tsy mana andiny fa vita ary ny mana dia toy ny voandrafy ny mana dia toy ny voandrafy ary ny tarehany dia tahaka ny tarehan'ny bedola na ndehandeha ny olona ka nanangona ary nitoto azy tamin'ny fikisam-bary tamin'ny laon ary nahandro azy tamin'ny vilany dia nanao mofo azy ary ny fanandramana azy tahaka ny fanandramana mofo misy diloilo ary no nilatsaka tamin'ny tobiny ny alina dia nilatsaka naraka tamin'izay koa ny mana mbola ao le patisserie iny verana bavy Marie-Charline dia zao tahaka ny mofo misy diloilo tsara zany le mana fa inona zavatra teneny zanak'Israely leo zay dia tsy mba misy hena mihitsy ve
men'Andriamanitra fitahiny ianao iny aloha nomeny dia isory dia akasitro. Fa fahaizanao makasitraka iny ny anomezan'Andriamanitra indray ny tsara noho iny. Ary Mosesy 9 ary Mosesy no nandreny olona nitomany tamin'ny isam-pianakaviany samy teo varavaran'ilay ny isam-pianakaviany zany nitomany eo ohatra tsisy hena mihitsy dia mana fa naleo be zay misotra raha nabafisariliana. Ary Mosesy nandreny olona teny tomany io dia tena leo Andriamanitra. Dia Mosesy tamin'i Jehovah, nahoana ny nasianao ratsy ny mpanomponao ary nahoana ny tsy nahita fitotro masonao ka nampitondrainao eto mavizana ity firenena ity. Izao va ny toritoron'ny firenena dia izao ny zavatra nitranga teto nitenin'ny olona 9:10 avaizana izao hena omena ity firenena rehetra ity dia mitomany amiko izy hoe omeo heny zay ho aninay tsy zakako za samy reny mitondra ity firenena ity fa mavizatra amiko loatra. Ka raha izao ny ataonao amiko masina anao vonoa mihitsy aho akahita fiteo masonao fa aza vela hitany fahoriako. Firesen'ny olona zany monomonina party marina mihitsy zany. Azy zay nahita iny tetavoeny zay izy Jehova hoe ary hoy Jehova tamin'i Mosesy manangona fitopolany olon'Israely Israely ety ity amiko dia izay fantatra olona amin'ny firenena sy viazy ary eto miaraka aminao ao amin'ny tranon'ilay fionana izy dia hidina ka hiteny aminao eo ary zahaka amin'ny fanahy izay ao aminao ka metraka zany amin'ireo ary hiara mitondra ity firenena ity aminao fa tsy ianao irery intsony hitondra azy. Kolazao amin'olona hoe manamasina ny teninareo amin'ny ampitso dia hinan-kena ianareo fa nitomany teo anatrehan'i Jehova nareo ka amin'ilay engany ka isy amin'ny hena ho aninay fa soa hitana tany Egypta dia omeny Jehova hena nareo ka hohaninareo tsy indray andro ny hinananareo na indroa andro na adimina na afoloana na 20 andro azy fa hatramin'ny 2 volana mipaka dia mandra-pivoakany amin'ny vavoronareo ka arikoriko anareo satria nolavinareo Jehova zay eo masona Jehova aminareo ka nitomany teo anatrehanareo hoe nahoana reny nivoaka avy tany Egypta izay. Eretinareo tiako zany lesonaray raha tokony ho tonga ara-dalàna ny hena tsy ratsy Andriamanitra tsy hoe tsy amme hena ity zany ovaitsika ty fomba fangatantsika ity ny mana efa nomen'Andriamanitra ny hena afaka mbola tonga eo amintsika amin'ny fomba mahafinaritra fa ny fomba nangatantsika ilay izy tsy nafinaritra dia nomen'Andriamanitra tamin'ny tsy amin'ny fomba mahafinaritra. Ka etretinareo tianareo zany hoe mena hena ray volana mihinan'izay lany hena ozy hena dia taminareo ndao ary manomboka rahapisonareo hinan-kena tsy 2 andro na 2 andro na 5 andro na 10 na 20 andro fa ray volana hena voana amin'izay no haninareo. Mandra-panina izy mandra-pivoaka ny zanany amin'ny vavoronareo ary tena hoe mandroragira hoy izay fomba fiteny tena leo be reny nefa eritreretinareo tsy tokony izay zavatra nitranga. Raha ohatra zao zanak'Israely fomba hafa no nitangatahany hita amin'Andriamanitra. Andriamanitra vele avana dia tsy ala hoe tokony mila hena ny zanak'Israely nareo mieritreritra tokony hangataka hena mihitsy zanak'Israely vao azo hena fa nizo raha manteny misaotra Jehova Andriamanitra tamin'ny mana dia raha henany anarana tsara ny mana Jehova fa raha misy hena kosa aleluia koa Jehova aleluia tonga dia nisy hena teo fa zao ny teneniny mana foana ity ny menanay aiza zao mba hena sady ny tena tsy tatiny Jehova ampitovay malelo any any Egypta foana zay rehetra hoe tany Egypta eny tsy tatiny Jehova iny tsy tatiny Jehova iny zany hoe le hena tokony ho tonga fa ny fomba fangatahana le hena tamin'ny fitarainany ratsy tamin'ny fitaraina pahoriana dia tonga ihany ny hena fa tonga tamin'ny fomba tena tsy to dia leo ary zay na tonga Jehova nteny hoy Jehova tamin'ny Mosesy ny afovany tanan'i Jehova ankehitriny ka dia ho hitanao fa ho tanteraka aminareo nanontany mihitsy Mosesy inona nomenandreo izy mondry amanosy sy fa no vonoina ho avoky azy ireo na hazan-drano rehetra amin'ny ranomasina ary nangonina ve dia avoky azy. Marina fantany Mosesy 9:20 amin'ny nomeny 1:10 eo Mosesy ny olona zay hitoerako dia lehilahy eniny etsy izay mahary lalana ary ianao hoe omeko eny izy mba ho an'ny mandritra ny 2 volana aiza izy Mosesy ny ampisy an'izany
olona ray etsy, olona eninetsy, isan'andro san'andro mena hena. Raha malany ena ray kilao ny olona, eninetsy zany a 600 000 kilos de fois 30 jours. Hentsa zany. 18 millions de kilos zany firy zany. Raha 600 000 fois 30. Firy zany akizy. Ataovy kely 180 000 18 millions 600 safiry zany. Aiza tokoa ny hitan'izany amina million anakilao omenandreo. Teo Jehovah no miteny fa ngahy iverina fa fohy ny tanako. Eo Andriamanitra le miteny fa iverina fa fohy ny tanako dia tsy fitako hoe zany. Hitanao arozy izy Moses. 18 millions. Sotra tojo. 18 millions de kilos. Raha ray volana zany inan-kena ray kilao fotsiny a. Nefa ray kilao zany le dia ho ampy ny olona. Raha tena hinana, kama mety 3 kilao any a. Raha tena olona le miasa tany be reny izy malany 5 kilao. Betsaka. Tena nyteny tokoa i Moses hoe tena ho vita hoe zany Jehovah na dia ho vonona tolo ary ny ombona ny azandra anaty ranomasina rehetra. Toy Jehovah fa iverina fa fohy ny tanako ho hitanao tsara ary. Zao no nataon'Andriamanitra. Amin'ny 9:7 Nomero 1:9 ary nisy rivotra nivoaka avy tamin'i Jehovah ka nitondra papelika avy any amin'ny ranomasina ary nampiahakahaka azy teny amin'ny toby. Ary tokony ho lalana andray andro manodidina ny toby no nisy azy. Ary tokony ho roakio ambonin'ny tany. Betsaka zany. Betsaka zany ry havana. Zany hena zany a dia papelika ny tonga teo. Papelika zany a kay. Izy mampatatra kay. Loatra ny akoho reny izy. Zao ny atao papelika ho an'izay tsy mahalala. Reny ny papelika biby madio reny azonareo hohanina mihitsy. Raha mahita kay nareo a dia azonareo hohanina mihitsy ny kay. Reny zany papelika. Zany dia reny a tonga teo. Nentin'ny rivotra avy amin'ny ranomasina teo dia tonga nihinana amin'izay ny olona. Natao rôty, natao rondy, na tsatsy, na nendasy, na natono izay rehetra tonga. Nanangona amin'izay ny olona. Ny azatra laga nisy matin'ny avokisana tao. Nisy matin'ny avokisana. Zany hoe miporofon'Andriamanitra fa tsy fohy ny tanany afaka manao izy. Ary tian'Andriamanitra porofona amintsika fa tsika raha miantso dia eny ny zanak'Israely raha tany Egypte. Jehovah ny an-danitra. Exodus 3:7. Akitsika kely. Exodus 3:7. Andiny vavita aroy Jehovah. Efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egypte ary efa reko ny fitarainana noho ny ataon'ny mpampiasa azy. Fantatro ny alahelony. Hitanareo Andriamanitra tsy hoe mahare fotsiny. Fa Andriamanitra sady mahatsapa no mahita. Hitako nisy tena Andriamanitra hoe malady ny sofiny. Eo voalazantsika tany amin'ny Daniel teo. Za tena resy lahatra misy ranabavy izay tao amintsika eto dia mba mahakasika ana foana ity zavatra tantaraina ity. Tanatina famoizam-po be mihitsy io ranabavitsika io. Eto izy zao. Tanatina famoizam-po be mihitsy izy a. Tratrana fa tena alahelo lalina dia efa namoy fo. Dia izy efa nanary tena ozy izy. Izao zavatra ataony namotika ny tenany tamin'ny tokandro izy namono eritreritra. Sotro taoka isan'andro san'andro. Sotro taoka isan'andro san'andro. Tsy miraharaha izay fiainana zany intsony. Fa misotro taoka tsy hetriny hoe mandra-paharoviana, mandra-pahafatin'ny taoka ve sa mandra-pahalasa sanatria. Fa mahavariana isaky ny eo amin'ny misy sotro taoka eo izy dia mahita ty fandarantsika. Za miteny anareo iny hoe tsy kisendrasendra eo any atongavanao eto. Tena marina nge zany fa tsy kisendrasendra ny atongavanao eto. Misy raha ila amin'ny tompo anao e. Dia mpisotro taoka izy dia mahita ny fandarantsika. Dia vonoiny le izy satria tsy tingy. Sotro taoka indray raha hoe eo izay izy. Raha afaka pisotro izay izy tsy mitady an'ilay fandarana raha hoe zao a. Fa hitana ho azy ny eo pisotro.
io ranga ary nisy toteny toe dia mifanaraka tamin'ny fiainany tonga dia napetrany ny tavoahangy toka napetrany ny vera misy toka zao ny teneniny tsy sotrany ity tsony any ory havana malady sofiny Jehovah-Andriamanitra tsika io tena miaino io vakitsika keny le Daniela teo teo vakitsika le Daniela toko fahenina teo mahafinaritra le Daniela ato amin'le Exodosy teo ny teny Andriamanitra hitako ny fahoriany dia reko ny fitarainany dia fantatry ny alahelo tsy ny feo ihany ny enony fa hitany miasa daholo na ny maso na ny sofiny na ny fahatsapahana zany tsapako fantatry ny alahelony ianao ngery havana raha miantso vonjeo eny olona ny vonjeo raha tsy fantatry ny olona ny fijalianao vonjeo fa maninona ary ianao vonjeo vonjeo ianao fa inona le problème tsy fantatry na ninona ianao voakaikitry ny biby ve ianao sa nenjera sa folaka sa manana tanan'olona trosa sa misy mitady amony tsy fantatry vonjeo ny eniny olona zay ny eninay fa ny an'Andriamanitra eniny ianao miantso vonjeo hitany ny problème anao io ary fantany zavatra iainanao lehibe ny Andriamanitsika ry havako Daniela toko fahenina Daniela toko fahenina andininy fafio moa vakindra raha Jonathan andininy fa raiky amby roapolo ary no tonga tamin'ny lavaka izy dia niantso ny Daniela tamin'ny feo mahery feo malahelo dia niteny tamin'ny mpanjaka ka hoe ry Daniela mpanompon'Andriamanitra velolo moa Andriamanitra zay tomponao mandrakariva mavonjy anao amin'ny liona va namaly ny mpanjaka Daniela ka mpanjaka ho velona mandrakizay any ianao Andriamanitra efa nireka ny anjeliny ka anakomina bavany liona sy ny tsy andratra satria mifahamarinana ny hitandety amiko sy teo anatrihanao ry mpanjaka ary tsy nanao ratsy dia fa ririra mpanjaka ka nasehny nakarina ndavaka Daniela dia nakarina tao ndavaka Daniela ary tsy hita nisy naratra satria nino an'Andriamanitra ary mpanjaka nandidy ka nentina tamin'ny tany amin'le anina tena tiako hita any amin'le hoe aiza moa le misy an'le teny vakindra laso natana teo mpanjaka nandidy ny lehilahy azy ny apanga tamin'ny tanay ka natsipy tao andavaka ndriona izy bambaniny ary ny liona nanakery taminy ka nafatapaka ny taonany ary tsy mbola nipaka tamin'ny vodiny lavaka kory izy tamin'ny andro Dario mpanjaka dia nandroatra tamin'ny fokom-pirenena sy ny firenena samihafa fiteny rehetra izay monina ao ambonin'ny tany rehetra hitomba ny fiadanareo manao lalàna mba hangovitan'ny olona sy ataorany anatr'Andriamanitra Daniela le erana mpanjakako rehetra fizy n'Andriamanitra velona sady maharitra mandrakizay ny fanjakany tsorava ary fanapahany haritra amin'ny farany izy no mamonjy sy manapaka ary manao fagagana famantarana sy fagagana ny any an-danitra izay tany ary izy namonjy an'i Daniela ho afaka tamin'ny herin'ny liona tsy haiko le teny misy azy ohatry ny sofinao malady zay raha tsy diso any tenendra lavitra anatana teo asoariavana Andriamanitra rehefa nahita ny ranabavitsika io tsy ranabavy io tsy nivavaka io ranabavy hoe za zany Andriamanitra anatin'ny zoamamoko zao misy ny tenitra zavako anao tsy fa hitan'Andriamanitra nikika ny fondry ranabavy io fantatro ny zavatra iainana izy le ranabavy tsy niantso andininy fa enina amby roapolo izy mampionina ohatrany tsy teko fa misy an'izay ohatrany isy an'izay teny resaka malady zay zao no tiako lazaina io ranabavy io tsy nivavaka fa ny Andriamanitsika mahatonga an'Andriamanitra hoe tsy lampidalovana fa mahare na tsy mivoaka azy zany vavanao nikahika ny fonao reny ny adi-tsainao reny sady tsapany tsy fony tanany fa mahavonjy ary tsy lampidalovana izy fa mahare tsy ny mikikika ihany ny reny tsy ny antso vonjy ihany ny reny fa na ny olona lefa anaty famoizam-po ho izay Andriamanitra hitako ny fahoriany vehivavy io tsapako ny fahoriany hitako ny alahelony idina azy zao halleloia ry havako tena tsy foy fa mahavonjy ny tanan'Andriamanitsika ary tena tsy lampidalovana izy fa mahare
zavatra roa mahatonga an'Andriamanitra mbola tsy tonga eo amin'ny fiainanao raha miantso ianao aloha na misy heloka mampisaraka anao aminazy. Mety mbola misy fahotana zany avana nanomboka nivavaka dia zao tamin'ny 2007 taona 2007 nanomboka nivavaka ela be tsy nahazo valivavaka 3 volana satria maninona ozy nareo za tamin'izany za masy tena tia labiera be tena mpakafy tena abonné tena fan club an'ny THB tena tiako tsy zatra tiako ohatran'io misotro an'io labiera glacé io ary za tena tenako malany na zeo laniko raha paren'ny andro mbola mpianatra zay mandray bourse maraina tamin'izany mandray bourse miaraka amin'ny équipement efa vola 500 000 francs tamin'izany andro zany fa ny anay manomboka maraina ao amin'ny buvette misotro labiera mparivan'ny andro midy ny buvette ny ariva ray latabatra tavoangy tsy avelana esorina hoe tavoangy lany fa tenenina hoe avelao eo mba ho isaina hoe firy ny lany mbola mitio mandeha makany amin'ny boîte de nuit mifo mandraparan'ny andro misotro labiera zany tena zava-pisotro tena fisotroko ary efa nivavaka dia zao mbola te hisotro labiera ary avana nefa matahotra hoe alcool tamin'izany nisy an'le bière sans alcool tany Madagasikara efa mivavaka io mbola ny ariva mbola mividy bière sans alcool mbola makatsirony amin'le plaisir le goût an'izy manify tsirony anaty tendanao mangidigidy mandrezandrezatra mafina tiako be zany hoe ina zavatra antranga zany hoe tsy fahotana rehefa tsisy alcool fahazaran-dratsinao iny dia fahazaran-dratsinao mamatotra anao iny dia mamatotra anao anisany zany mbola misy zavatra mbola manasaraka antsika amin'Andriamanitra rehefa mankata zavatra amin'Andriamanitra ianao zavatra roa ihany na mbola misy heloka mampisaraka anao aminazy na mbola tsy fotoanany zareo tsara marana-parana antsika azy Genesis 9:20 nakataka zanaka ny Abrahama sy Sara Genesis 9:20 ho ny tenin'Andriamanitra fa moa misy zava-mahagaga izay tsy hain'i Jehovah va amin'ny fotoan'andro raha avy ny taona toy izao dia verina aminao ary Sara anana zazalahy zany hoe ny zavatra nangatahana ho azo ny tsy nahazahoana le izy teo mbola tsy fotoanany vozy Andriamanitra amin'ny fotoanany raha avy ny taona toy izao dia ho avy fa za ozy Jehovah moa misy zava-mahagaga tsy haiko fa moa misy vavaka tsy hainiko fa misy zavatra tsy haiko atao va moa fovy ny tanako tsy ozy Jehovah fa ny tanako tsy fohy fa mahavonjy ary zary tsy lalo-dalovana fa mahare fa na nefitra ny heloka rehetra mampisaraka aminareo na ny fotoanany no tsy mbola androany zazay zany ngeramina nga Andriamanitra manao ohatrao dia bevoky mahisa mbola misy fotoana zany fa ho tonga fantaro zany manomboka androany esory le fitarainandratsy ny zavatra nangatahanao zao aloha ny zavatra tenenao voalohany vao tsy tonga le izy ny zavatra sura aloha ary certain ary tena vérité générale lay tsy azo hidivirana Andriamanitra sady tsy lalo-dalovana fa mahare no tsy fohy ny tanany fa mahavonjy zay zany tsy miova fa eo amin'izay manoloana an'izay ianao no mandinika hoe misy heloka be mampisaraka amin'Andriamanitra sa efa fotoana sisany andrasana ny Sara sy Abrahama fotoana sisany andrasana fa Andriamanitra nahare ny zanak'Israely ny alana aloha fahotana fa efa hitan'Andriamanitra ny fahoriana ren'Andriamanitra ny fitarainana tsapan'Andriamanitra ny zavatra nahazo azy hoy Jehovah Andriamanitra hidina zao satria tsy lalo-dalovana fa mahare ho tany tompony antsika rehetrarehetra misaotra ny raha Jonathan tamin'izany teny zany iny ny compteko soratako aminareo io ny compte Facebook raha misy aminareo izy ara-fahatsapana dia afaka miantso an'io compte nareo io message nareo akeo andramoka akilateo andramoka izao tapitra tsinona ny fandarantsika averiko vakina aminao ny teny manao hoe indro ny tanako tsy fohy fa mahavonjy Jehovah ary ny sofiny tsy lalo-dalovana fa mahare fa taro za manomboka androany fa maheno Andriamanitra tena mahare Andriamanitra
ary tsy ambelanao lery izy jereo ny tenanao sao misy zavatra manasaraka anao amin'Andriamanitra fa raha tsy misy andraso ny fotoanany Abrahama sy Sara fa ho avy tena ho avy io hotany tompony antsika rehetrarehetra tsika ieno fizarana-fahatsapana olona roa ny ampididitsika androany izara-fahatsapana dia afetsika hiditra amin'ny hira hiditra amin'ny vavaka na ho an'ny firenena zany na ho an'ny vavaka ho antsika rehetra zay tonga eto zao aloha tsika izara-fahatsapana tany tompo ary raha latojo inona ary fahatsapana zarainao eto androany tany tompotojo na Jesosy pastera nakasipitaka be dia be koa raha zonatany na rahalata ny totempa nampahery tena navepanantenana tena nakasika an'androany eto amin'ny Daniela 4:1 le soramandry na amin'ny ampazana ny Daniela dia vavaka ny lohany tena veriny raha zonatany endro tsara izy mitsingina tsara sofiny efa eny foana matsy natsipika ny vavaka ny lohany fa rehefa tena hoe nihinana izany marina tsy mora hoe alika aza tena natahotra adioka le Amerika tany amin'ny pasteri dia tena nitsoka be ohatriny inona maika moa fa lioana tena eo alohanao vava sy ny tena hoe nifony be tena enana izy tena mampatahotra fa tena isoran'Andriamanitra hoe tena tsy ny tanany fa manavonjy mieny ny fitaraina ny Daniela mitaraina taminy dia nizely dia tena mahafinaritra alleluia alleluia mankasitraka indrindra ny raha latotsika eto anatin'ny fizarana fahatsapana zay Andriamanitra manankiray fahasoavana ny amary fitianao tojo dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany raha mbola misy izara-fahatsapana dia raisina tanandroa zany olona izany raha ohatra moa tsy misy dia hiditra avy hatrany amin'ny hiritsika andeha ataontsika tira mahafinaritra be teo hoe tao anaty lavaka tao an'nakariny tao anaty fotaka tao an'nosontoniny ny tanan'Andriamanitra afaka ampy isitonanao anatina fotaka mandrevo takiny ahoana ny misy anao na lavaka lalina takiny ahoana ny misy anao dia tsotra ny teniko aminao tsy fohy ny tanany fa mahavonjy ary afaka nalanao izy amin'ity androany ity nofinaritra daholo tsika re dia aoriana tetitsika hivavaka avy hatrany mahireza daholo
Misaotranao zay Jesosy amin'ity fotoan'androany izay tanteraka teto androany. Misaotranao zay voalohany indrindra satria tsy tapaka ny fandarana. Misaotranao fa voalaza teto ny sitraponao. Voalaza teto avokoa ny afatrao Jesosy marary. Isaorana anao zany, tsara ianao. Misaotra ny amin'ny tolotsaina avy amin'ny fanahinao masina. Misaotra ny amin'ny mpanomponao zay tonga. Matoka Jehovah'Andriamanitra fa nahazo hery zay rehetra tonga teto androany ny fahasoavanao. Ta io zany teny zany Jesosy marana mba tsisy overy. Tena hoe tsisy voafafy eny amin'ny lalambe zany na eny ambony tany marivy ambony vatolampy na ny anaty tsilo. Fa tena hoe mba ho voafafy amin'ny tany lonaka, amin'ny tany mavokatra. Ka amoa avy zato ely, tsy manapatapelana Jesosy ho fiainana mandrakizay. Ezaka tokoa mety mikaika ny tokantrano any amin'izao fotoana izao. Ny amin'ny olana maro isan-karazany Jesosy. Misy any efa tsy mavita mivavaka tsony. Arak'ilay tenin'ilay ranabavy anankiray tamiko hoe nahery ivavahana aza tsy misy tsony. Jesosy io, mety misy tokoa amin'izao fotoana izao olona manaraka eto nahery ivavahana aza tsy misy tsony. Jesosy io, matoky farenao nefa n'izany antsoantso zany. Fantatrao ny ilainy, fantatrao ny mahazo azy, fantatrao ny iainany. Mivavaka manokana ho an'izay rehetra mandalo olana, ho an'izay rehetra naty olana eto amin'ity toerana ity, eto amin'ity fandarana ity. Mangataka Jesosy mba hitahinao azy ireo, anoezanao azy ireo vaolana, mba hamonjenao azy ireo anatin'izao antsoantsony sy tabany sy fitarainana zao. Ampianaro izay tsy hanao fitarainana raha tsy ho anatrehanao Andriamanitra. Ampianaro izay tsy Jehovah'Andriamanitra ayaka ny fonao na dia ao anaty olana azy. Anao ny sitraponao, ary ala amin'ny ratsy fanao, fa reny ny hevitra mampisaraka anay aminao. Ary ho tonga aminay izany hoe Andriamanitra mamaly vavaka, Andriamanitra miasa amin'ny fomba tsy takatra ny saina, Andriamanitra mamonjy anay amin'ny adinay sy ny fahavalonay. Ny anaranao Jesosy ny angatahako an'izany vavaka izany. Voninahitra ho anao, dia vory sy Satana fatotra amin'anao tsy afaka ka na dia litera ray tamin'izay toriana teto androany. Ny anaranao Jesosy io. Halleluia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena. Ndao ampandrotsika na mbatsika andro andria ivavaka ho an'ny firenena amin'ity androany ity. Afaka mivavaka ho an'ny firenena ve ary nabavy andro andria azafady. Ndao ampandrotsika Jonatana ivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Jesosy pastora hiaraka ivavaka aritsika. Jesosy malala tsara indrindra, mbola misaotra betsaka anao indray Jesosy ny amin'ny fahatanterana amin'ny fotoana androany Jesosy, satria mbola nampianatra anay indray ianao Jesosy, mbola miteny anay indray ianao Jesosy hoe tsy fohy ny tananao fa mahavonjy ary ny sofinao tsy lalandalobana fa mare, fa ny fahotana ay Jesosy ny hevitra mampisaraka anay aminao. Dia misaotra ny amin'izany teny izany Jesosy fa mbola tonga aty anatinay indray zany. Dia ankehitriny indray Jesosy dia mbola mitondra mbavaka ho an'ny Malagasy Jesosy, mitondra mbavaka ny Madagasikara Jesosy zay, mba tena hoe ho tonga any amin'izany firenena izany koa Jesosy izany teny izany. Maro Jesosy mety hoe miantso ny anaranao, betsaka Jesosy no Malagasy mivavaka makany am-piangonana kristiana, fa nefa Jesosy ohatrany hoe tsy mamaly vavaka ianao, mbola miaino anatin'ny fahasahiranana, miaino anatin'ny lozina, miaino anatin'ny fijaliana. Fa izany indrindra Jesosy hoe fahotana mety mbola mampisaraka Jesosy, ka tsy henonao vavaka, tsy henao vavaka noho amin'ireo fahotana Jesosy mbola mangeda ny Malagasy. Dia mba tena hoe hikasika an'izareo ianao Jesosy, hikasika an'ireo rahalahiny ireo anabavina ireo ianao Jesosy, tena hoe hiala amin'ny ratsy fanao Jesosy, hiala amin'izany faharatsiana izany, mba tena hibebaka Jesosy ka
anao amin'ny marina Jesosy, andearaky ny sitraponao, andearaky nyzay voalazanao Jesosy, ka raha mivavaky izy ireo Jesosy dia tena ho tanteraka amin'izareo tokoa ny tenao Jesosy hoe ny tanaky sy fofa mavonjy ary ny sofiko tsy lalindalovana fa mare. Dia tehirizany firenena izany Jesosy malala, ianao omba ireo malagasy ireo Jesosy ninona Jesosy nao mety misy olana mpigadrana mijaly Jesosy ao Jesosy ny manompo-tsampy ao Jesosy ny zavatra maro mangedana izany firenena izany fa tena hoe ho afaka amin'izany Jesosy ny malagasy fa tena anompo anao tokoa Jesosy anao any asanao Jesosy malala. Dia misaotra tombon-tsara indrindra midera mihaza voninahitra dia anao irery any Jesosy. Alleluia, amen. Alleluia, misaotra indrindra ny rahalahy Jonathan tsika tanatin'izay vavaka mamy ho an'ny firenena izay. Tapitra ny fandarantsika. Raha mbola sitokely amin'ny raha lanitra Jesosy dia katahiny tompo velona soamantsara daholo tsika dia rapitsika eo neto indray amin'ny sivora sasa miaraka amin'ny ekipa hafa manaraka indray. Eto aloha dia mametraka ilomantsika rehetra miraly aminao tafandriamandry tontolo andro mahafinaritra be indray rapitso dia raha mbola sy tonga Jesosy dia rapitsika meo na ry azadiny fa ny radio antsika dia mbola mandeha foana akiradio.radio12345.com afaka miaraka mihaino mindrapeo akiradio-tsika misy torotensaky ny adiny telo amin'ny 2:07 amin'ny folo maraina amin'ny 2:07 amin'ny fito hariva. Rapitso amin'ny folo maraina miverinao zao fandaran'izao raha mbola te hihaino ianao dia manasanao miaraka amin'ny akiradio. Na ny tompo daholo tsika rehetra maheriza daholo ho an'Andriamanitra ny voninahitra misaotra anao na hatrany hatramin'ny farany. Amen.